Lantsina sy mpanovana teny anivon'ny CST ny lalàna mandrafitra ny CES amin'ny endriny vaovao. Manomboka eto 20 no isany mpikambana ao amin'ny CES. Tsy mankasitraka izany eo anivon'ny fierehana Ravalomanana. Saron'ny polisy ireo mpangalatra fiara fantadaza amin'ny fanaovana osika sy fampiasana osika amin'ny papier. Ny ampy 70 gony ireo rongony tratran'ny polisy hatramin'izay. Ambony dia ambony ny farany ambany tamin'ny vidim-bary tamin'ity taona ity hoy ny observatoire jury ny antraika ny tokantrano hatreny amin'ny mpivarotra hani-masaka izany. Ary farany baolina kitra, kafe, irakiraky ny tana formation, lasa mpilalao iraisam-pirenena ikarama 2,000 € isam-bolana ny Frantsa. Tonga soa tanatin'ny fampalalam-baovao ny KOLO TV sy ny KOLO FM tompoky lasy tompoky vavy ampanajana no anasana anao anaraka izany hatramin'ny farany. Ampahafantarina anao hoe ety ampiandohana kosa fa manana vahiny ny fampalalam-baovao amin'ny ity anio ity. Tsy izy izany fa Andriamatoa Juillet Ratanoara izay pahy fifandraisany iraisam-pirenena hiresaka momba ny toe-draharaha politika misy amin'izao fotoana izao. Hoentsika misandatra ny vaovao kosa ity fanadihadiana manokana ity. Zavatozy indraindray no mitranga ny atokantrano rehefa sendra ny oronan-tsary mamofady no hitan'ny ankizy madinika manantena ireny dessin animé ireny. Fifamadihana sety amidy eny an-tsena no anton'izany matetika. Feno ireny entana ireny avokoa na eto andrenivohitra na mandehandeha na any anaty tranombarotra. Antony maro no mahatonga io famadihana oronan-tsary io. Fanadihadiana Inaly Sosombiny aina. Analakely, petite vitesse, angady fotsy mahazo. Toerana maro samihafa eto Antananarivo no ahitan'ireo mpivarotra na mpampanofa kapila manjelatra mirakitra horonan-tsary, eo koa ireo mandehandeha. Karazany maro no hita eny an-tsena ka manodidina ny R1,000 ka hatramin'ny R4,000 ireo horonan-tsary amidy. Matetika tranga nefa ny fifandosoan'ny horonan-tsary amidy sy ny foniny miseho ety ivelany. Vacances na efa akaiky fety iny mandeha ny Société. Hirahira sy dessin animé tena be pakaka. Film tsy nzainzay ao misy maro. Mividy essai de film moa zany tena nay de kantsy tonga tany an-trano fa nivadika zavatra fa lesy fa film natao an'olo dehibe kaika le izy de après ancien moa ny niverina tamin'le mpivarotra de naverina tany izy de nitenany zareo hoe zavatra fa le izy fa tsy mifanaraka amin'le zavatra tokony hovidiko. Misy ny fahadisoan'ireo saritsina vokatry ny tsy fitandremana eo amin'ny fiandreketana azy ireny amin'ny kapila manjelatra. Misy koa anefa ny mamadika izany fanahinina noho ny amoran'ny entana azo ary ny tombobaritra avy amin'ny famarotana izany. Ka iny le izy misy zao ohatra hoe vidy dessin animé zareo de zavatra fa le film natokana ho an'olo lehibe ny ao anatiny. Vidy film izy indraindray série ny ao anatiny. Misy le zany manao solde 5 000 de tsy mifanaraka amin'le titre eo amin'ny sary le izy. Mivaratra 5 000 ka izy zany tanao alainy 200 de amidiny 5 000 zay mitemy prix de mendao. Efa betsaka mihitsy aloha izy de zay maloha teto izy mitano amin'ity partie petite vitesse ty mihitsy misy manao amin'le taolana zany. Raha ny tokony ho izy dia tsy azo ataony mivarotra na mampanofa ireny kapila mangirana ireny eny an-dalambe. Na izany na tsy izany, tsy mbola misy lalàna mazava mifehy ireny mpampanofa sy mpivarotra horonan-tsary ireny hatreto. Ao anatin'ny fandiniana izany rehetrarehetra izany zao ny opérateur ohatranay miaraka amin'ny ministera sy ny ankolafy nisanisany ao amin'ny ministera zany ao anatin'ny famolavolana zany izay hoe inona ny lalàna ife ny fampanofana ohatran'izao. Eo mbola vao anatin'ny fanavaozana an'izay mihitsy zao. Mila fitandremana ny fividianana ireny kapila manjelatra ireny indrindra amin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao mba tsy ho sanatria horonan-tsary mamoa fady no hitan'ny ankizy kely te hijery dessin animé. Eo amin'ny lafiny ara-politika kosa indray, lantsina sy mpanovana teny anivon'ny CST ny lalana mandrafitra ny CES amin'ny endriny vaovao izay fanolaniny teo anivon'ny kongresy ny teteza mita omaly. 770 nandany izany raha toka 7 no nanao tsia. Manomboka eto 720 no isan'ireo mpikambana ao amin'ny CES. Araikitra izany fa isy ny solo tena ireo nanao soniny tonjozotra ary ahitana mpitatandrahara-panjakana ihany koa. Mahaloan'izany moa tsy mankasitraka izany loatra ny ankolafy Ravalomanana raha ny fanazavany Maître Anitra Razafimanantsoa.
disposition constitutionnelle misy maromaro moa zany io fa raha ohatra ka mijery fotsiny resaka ny hoe iza no resaka hoe magistrat zany aloha dia misy disposition anatin'ny constitution mikasika ny CSM mikasika ny magistrature fotsiny ianareo afaka mijery ianareo misy ny article ny andininy 116 misy ny 111 misy ny 108 misy maromaro ny disposition zay mifanohatra amin'izay lalàna misy eo zany ka zany rehetrarehetra zany ohatra ny mbola fanolorana manolobato mafana ny parlement fanomezana lalàna inconstitutionnel mbola ohatran'le lalàna tamin'ny vacances présidence en transition ihany asiana lanina aveo le izy inconstitutionnel. Eo amin'izay resaka politika izay hatrany fantatra fa andrasana ho amin'ny rahampitso ny fahatongavan'ny filoha mozambikiana teo aloha Joaquim Chissano. Rahampitso izay tsy mpihina ihany koa fa daty fetra napetraky ny Juillet Madagasikara insotonan'ireo mpanao politika telo dia Andriamatoa Andrinirina Rajoelina, Lalora Valomanana ary Didier Ratsiraka ny firotsahan'izy ireo ho vidiana ho filoham-pirenena. Ny fitoniana avy amin'ny Juillet sy ny mpanao politika malagasy no ilaina mba hamahana ny krizy eto Madagasikara raha ny hevitry Rasolo André mpampianatra politika. Raha Mpatsehivina dia rahampitso no tapitra ny fepitaona nomen'ny Juillet ho an'ireo kandidat telo. Raha nambariny hatrany tetesy ireo mpanelanelana noho ny tsy fanajan'ireo mpanao politika amin'ny fanarahana efa nosiniavina. Ao anatin'izy araka lazaiko tao hoe tesitra ry zareo satria itsika dia tsy manaja ny teny mentsika tsy manaja ny sonina petrakitsika dia ngefa ry zareo tia hanampy antsika sy tianohana antsika fa misy engagement nataony koa zany eo anatin'io dia test izy ka eo anatrehan'izay zany dia voalohany aloha araka ny fahitako azy mila fitoniana aloha any amin'ny zareo ary aty amintsika ka le fitoniana aty amintsika eo dia mila raisina ny hevitry ny malagasy zay zany mahitako an'io hoe mila mifampidinika tsika mila tony fanampina fampidinika dia mila manaiky an'izay dinikitsika zay na miaraka amintsika communauté internationale ny Juillet. Mitsabaka ny raharam-pirenena ny Juillet ka manjary lasa tafahoatra izany ny fanohan'ny fifidianana trano no takiana amin'izy ireo satria Madagasikara dia firenena mahaleo tena. Araka ny nambarantsika tany amin'ny fiatoboan'ny fampahalalam-baovao kosa dia manana vahiny ny fampahalalam-baovao amin'ity anio ity dia tsy izany fa Andriamatoa Julien Radanoary izay manampahaizana manokana momba ny fifandraisany iraisam-pirenena. Miarabanao tompoko. Dia miaraba ny ando, miaraba ny mpijery sy mpieno ny ity fandarana ity. Raika amby 30 Jolay rahampitso le fepitaona farany napetraky ny vondrona iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny Juillet fa tokony analany ireo kandidat telo ny filatsahan'ny fidiana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Inona ary tompoko ny zavatra mety hitranga? Ny voalohany aloha dia efa ny sazy efa miatra aloha zany misy zany ampahany efa mampiatra ny sazy amin'ny edo amin'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Dia reny le fahatongavan'ny olona avy any ivelany eto amintsika ireny mandresy lahatra farany atsika izy zany hoe io mandeha ambaratonga ilay sazy efa nameny reny karazana ultimatum zany zareo ka hitan'io hoe anaraka tsika sa tsy anaraka. Rehefa tsy anaraka tsika mantsy dia ampiaro-marina ny sazy fa menkositsika hoe mety tsy rapitso dia rapitso dia efa hianatra rapitso dia rapitso fa miandry kely izy ataontsika hoe 3 andro 2 andro sy ny sisa amezany fotoana atsika hoe mba hietreretantsika hoe ahoana marina fandresen-dahatra farangeo atongavandrareo rapitso hoe fa le izy zany dia misazy miatra amin'ireo olona anankitelo zany zay neverina sy zay namany rehetrarehetra zany hoe sakany eto amin'ny firenena amin'ny isin'ny fifidianana zay tokony iseho. Zay zany mety zavatra hitranga fa ny atahorana fotsiny dia hoe memalefaka aloha tsy hoe tena mienjana le sazy mena voalohany fa mafy izy rehefa orina hita fa tena hoe sakana tanteraka tokoa reto olona reto ka miziriziry amin'ny heviny le ny atahorana mantsy dia hoe Madagasikara mihitsy voasazy raha orinao satria ohatrany tsy le mpanao politika eto amintsika zany ohatrany tsy sanatrian'izany tsy tompona ndraikitra amin'ny zavatra fiainan'le vahoaka sy ny momba Madagasikara. Io manko zao dia asiana resaka kely ihany koa hoe ohatrany diso petraka ihany le hoe fiandrianam-pirenena. Tsisy firenena aloha mareny eto fa hoe tsisy firenena tsisy olona hoe tsy mandala an'izany hoe souveraineté zany na hoe fahaleovan-tena na ny fiandrianam-pirenena fa zao kosa ny olana eto amintsika tsy haitsika no mampiatra an'izany fahaleovan-tena sy ny fiandrianam-pirenena zany. Raha nahitsika manko dia hoe efa nahita vahaolana tsika sy amintsika. Ohatra fotsiny zao Niger coup d'état taoriana Madagasikara
efa vita ny élection présidentielle, efa milamina zao Niger, efa nahazo famatsiana eo amin'ny raisam-pirenena, tsika mbola zao ihany. De tiako lazaina hoe raha antsoavy ty misy anakiroa zany ny lalana mety ivoahana. Voalohany, na manetry tena zareo reo zany de miala izy satria ny fiteny frantsay hoe l'exemple vient d'en haut, any amin'ny tampony zany no mamian'izay ohatra tsara zay, satria marina fa nanome teny nomentsika taloha le resaka question de bonne foi eo amin'ny lalàna iraisam-pirenena de principe général ny droit international zany, ary zany tena mandeha be zany fa tsika zao na ny hoe ny image Madagasikara any ivelany na reto mpitondra tsika reto zany any ivelany sy mpanao politique efa ratsy nge, efa ratsy. Zay zany hoe miara-miala izy telo. Faharoa, raha vita zany de hoe avela ilatsaka daholo ny rehetrarehetra ao anatiny re matora valomanana hoe verina ty zany. Raha mahavita an'izay koa de misy an'le hoe tsy maintsy arahana tsaka sy andavana ny fanaraha-maso ny fifidianana hatrany amin'ny fandrafetana ny liste électorale ka hatrany amin'ny famoahana ny valim-pifidianana farana. Raha vita zay de misy accord politique anankiray hoe fifanarahana hoe tsisy contestation tsony zany aoriny tsisy fanoherana an'io tsony. Raha mahavita an'izay tsika milamina eo manaiky ny communauté internationale. Nefa ohatra ny hitako hatram'izao ohatra ny tsy hovonina am'izany tsika, ka rehefa tsy vonina am'izany de aleo miara-miala ihany zany le anankitelo mba hisiany fitoniana sy ny fandehan'ny fifidianana antsaka sy andavana satria efa nanome an'izay teny nome an'izay tsika menakavy. Araky ny hitanao teo koa moa zany tato anatin'ny fampahalalam-baovao ny KOLO TV nisy ilay fanovana ny mpikambana teo anivon'ny CES, misy ao anatin'izy ireo ireo mpanao politika, izany hoe ireo mpanasony ny tondrozotra 720 no isany. Ahoana indray ny hevitra ao mahakasika izay? Raha ny hevitra aloha de tsy tokony hiditra ao ny mpanao politika, raha ny hevitra manokana zay fa de ny tsara de hoe société civile raha ny tokony tao. Société civile raha zaiko zany de hoe ordre des médecins, ordre des avocats, ny syndicat ny magistrat sy ny syndicat ny mpampianatra, ohatra manampy an'ireo le magistrat vaovao fa zany aloha de hoe tiana ho iova daholo zany zay zavatra zay satria fa tsy anan'olona fitokisana intsony ny teo aloha. Verina kely azafady vetivety fotsiny hoe tsika ao anatin'ny hoe mondialisation, ka ao anaty mondialisation de miaraka amin'ny hoe fanatotoroana, miaraka amin'ny hoe fiankinany ndoa ny tsirairay avy amin'ny rehetra zany, tsy afa miala ny international zany tsika satria hoe mondialisation miaraka amin'ny interdépendance. Fa raha hitaky tsika souveraineté tena pure de miaraka amin'ny indépendance tsy miaraka amin'izaniza zany. Nefa tsika azadinoana fa tany mahantra, tany madinika. Ny eo amin'ny raisam-pirenena de hoe zavatra anankiroa ihany, rapport de force sy intérêt. Rapport de force hoe matanjaka no tondra rehetrarehetra any amin'ny lalana zay anankiray efa sorita amin'ny firenena matanjaka rehetra. Raha mahavita manoro tsika arabasoa arabatsara kanefa tsy afa miala amin'izany tsika. De zay ny olana eto amintsika zany hoe ampiasao amin'ny tokony izy zany hoe fiandrianam-pirenena zany amin'ny fahitana vahaolana eto amintsika satria tsy maintsy hitsabaka ny raisam-pirenena raha vao tsy mahita vahaolana tsika na tytsika na tsitsika satria izy eo anatin'le hoe sécurité collective tsy avelany amin'izao fotsiny Madagasikara satria menace de crise zao fa raha tena misy crise eto amintsika guerre civile ohatra hosahirana manodidina ny tany manodidina antsika Comore, Maurice, Seychelles sy satria isy réfugié andeha any de hosahiran'ireo olo de tsy maintsy antso ny firenena mikambana ihany izy andamina ny raharaha eto amin'ny firenena. Fanazavana feno sady mazava isaoranao ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao ny KOLO TV sy ny KOLO FM izy iarina ny fiara-miasa amin'ny fotoana manaraka. De misaotra amin'ny mpieny koa. Toizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny lafiny toe-karena kosa indray miakatra ny vidim-bary eny an-tsena tsy nidina ny R100 izany tamin'ity taona ity raha toa ka efa tokony ho R100 amin'ny vanim-potoana toy izao. Fanadihadiana. Tamin'ity taona ity nisy fiakarana hatramin'ny 500 isak-lao ny vidim-bary raha oharina tamin'ny taona lasa. Tsy mbola nisy toy izao zava-misy izao hatramin'izay hoy ny avao amin'ny mpanara-maso ny vidim-bary na ny observatoire Juillet. Manomboka ny volana marsa ny fidinan'ny vidim-bary isa-taona tamin'ity taona ity, tsy hita izay fidinana izay amin'ny vanim-potoana toy izao efa tokony ho tafidina hatramin'ny R100 ny kilao ny vary. Tsy nentinidina ny R100 anefa zany amin'izao fotoana izao. Fanjerena zany dia nanontany amin'ny toerana mpamokatra aza dia tsy nidina ihany koa ny vidim-bary na nidina fa kely fotsiny na tara vao nidina ilay izy
izany hoe raha tokony volana mars hoe midina satria tonga eo mivary aloha dia aty amin'ny volana hoe vonidina kely zany le izy a dia efa miverina miakatra indray izao zany. Maro ireo antony mahatonga io tsy fidina ny vidin'ny vary io. Voalohany amin'izany ny fanahin'ny olona fa mety ho tsy ho ampy ny vokatra niakatra tamin'ity taopambolena ity. Ny rotsakorana izay tsy nahafa-po loatra ny mpamboly ankoatra ny teto amin'ile Makatananarivo. Teo ihany koa ny fandalovan'ny andiam-balala tamina faritra mpamokatra toa ny morondava izay rava nandritra ny fotoana fitsinjana. Eny an-tsena miaiky ireo mpamongady fa nisy fiakarana ny vidin'ny vary izay aterin'ireo mpanangom-bokatra ao amin'izy ireo. Miakatra vato isakilao zao nalatsaka kely ary folongamba zao isakilao ny makalibason vary gasy nisy masa tsoromandidy. Misy ohatrakany amin'ny andavanandron'ny olona mazava ho azy ny fiakaran'ny vidin'ny vary. Ho an'ireo mpivarotra sakafo masaka any amin'ny tombom-barotra no atan'izy ireo ny fiatraikany io vidim-bary io. Misy fiatraikany mihitsy satria ny anay zany tsy miova amin'ny plan'le varinay nefa le fisondrotan'le vary ambony be. Raha manao lafo zany ianao dia betsaka tsy miditra nefa ny hita zany ohatra hoe maty antoka zany. Ny eo anivon'ny Observatoire Juillet no nanao fintina fa ahina ny isian'ny fiakaran'ny vidim-bary miopampana amin'ny taona ho avy, indrindra amin'ny vanim-potoanany maitsoahitra. Ho fitsinjovana izay, niakatra ihany koa ny abetsaky ny vary nafarana. 304,1 taona no nafarantsika nandritra ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona ity, izany hoe nitombo 7,1 taona raha oharina tamin'ny taona lasa. Eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana kosa indray nalaza tato ato ny halatra fiara izay natao tamin'ny alalan'ny fivadiam-pitokisana tao anatin'ny efa-bolana nanao hetsika manokana ny avy eo amin'ny polisy pirenena ary efa 7 tamin'ny fiara 9 very no tavaverina amin'ny tompony. Omaly latsinainy dia lehilahy iray sy vehivavy iray notratra teo am-pivarotana fiara halatra izay nofehin'izy ireo tany Tomasina. Ny antota-taratasy fiara moa dia nentiny nanaovana ny fifampivarotana, izany hoe manao faux et usage de faux ihany koa izy reto. Olona mahafantatra ny tompon'ilay fiara ny Tomasina no saika hividy izany tamin'ny vidiny 7,20 tapitrisa ariary. Rehefa nojerena ny taratasy rehetra dia fantatra ilay olona saika hividy ny fiara ny tena tompony izay ka natsony avy hatrany ny mpitandro ny filaminana. Teo ilay tompon'ny fiara nanao filazana tamin'ny mpitandro ny filaminana ka izao tratra izao ireo mpanao ratsy. Eo amin'izy resaka filaminana izay hatrany rongony 7,70 gony avy amin'ny Betroka indray no tranteaky ny polisy pirenena ny alahady lasa teo. Fiarabe no nitondra ireo rongony ireo izay voasakana teo Iavoloha rehefa naharay filazam-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo ny mpitandro ny filaminana. Olona 3 tao anatin'ilay fiarabe no tratra teo no eo ary nitondra ny mpitandro ny filaminana teny Ambohimanarina ny sambotra ilay tomponentana. 5 hetsy sy 4 tapitrisa no vidian'ireo rongony 70 gony ireo ary saika amidy 3 ka hatramin'ny 4 hetsy isaky ny gony iray izany. Natolotra ny fampanaovana indray androany ity raharaha ity. Fantatra ihany koa fa misy tambazotra mampifandray ny Madagasikara sy Afrika Atsimo ary Peroa. 2,00 isan'andro no mba azo ny tovolahy iray miandraikitra ny parkiny iray tao an-drenivohitra. Tsy mandray karama tahaka ny mpiasan'ny komina ao amin'ny sampandraharany fivezivezena izy fa miaina amin'ny hafalimpony ireo mametraka fiara eo amin'ny fanadihadiana. Ny hafalimpony izay maka parkina andrasan'ity tovolahy ity no ahafahana miaina isan'andro. Tsy misy ny tiketo fa izay fonindreo izay maka parkina no entina manampy azy amin'ny andavanandro 5 taona izay. Mpiasa ao amin'ny PP iray eto an-drenivohitra ny tovolahy ka noho ny toetra raha misy ankehitriny dia tsy maintsy mitady izay hanina isan'andro izy ankoatra io asa io. Tsotra ny fisorohana izay ho mety ho fangalarana ny fiara andrasany izay mametraka ny fiara no maka azy. Tsy fara maximum zany 10,000 ary 100 zany nen'olona anay 2,000 francs. Izany mba déplacement anay zany sakafo sy frais. Satria zany miasa eto tsy mpiasa mpanjakana fa temporaire. Efa 5 taona zao no miasako teto mba temporaire tsy amin'izao. Tsisy fikarakarana zany dossier anay zany amin'izao. Fa mba mangataka zany zay na dia hoe parkina ary miasanay zany dia mba andraisan'ny lehibe andraikitra zany izany ny zavatra tena takinay. Misy ny lalàna mifeny parkina eto amintsika na dia efa lasa parkina avokoa raha ny toerana malalaka noho ny famaroan'ny fiara. Mitetina 1 hetsy ariary ny fanofana parkina eto an-drenivohitra isa-taona. Misy ny fitsirihana ny toerana izay misy mangataka atao parkina ataon'ny tompona andraikitra ao amin'ny komuna Antananarivo renivohitra izay tompony teny farany amin'ny fankatoavana izany. Olon-tsotra io zany na le association na ihany koa orinasa mikarakaran'izay dia mandoa sarany any amin'ny aty amin'ny fiadiana an-tanàna zany. Ohatr'izay zany ny fandehany. Ireo misy koa ny parkina zany izay hitatsika zany hoe indraindray somary kabokaboraraka ihany ny satria mety hoe anaty fokotany na mbola tsy voafehy tsara zany dia ireny koa zany mazava ho azy
an'ny fiadinan-tanantanarivo fa ny olona rehetra zany zay te hanana parkina dia tsy maintsy manao fangatahana aty amin'ny commune ary izy io dia aloha isa-taona. Ohatra iray amin'ireo parkina ara-dalàna tantanan'ny commune, fiara 520 afaka miantsona eo amin'ny arkady iray, 200 ariary isan'ora no sarany. Olana eo amin'ireo arkady 9 ny fisian'ireo mpivarotra fiara izay mijanona ora maharitra. Noho ny fahamaroan'ny fiara dia mitomba araka izany ny fiara miantsona amin'ireny toerana tsy voatokana amin'izany. Ny parkina nefa dia natokana hifamezivezena raha ny nambaran'ny tompony andraikitra. Eo amin'izy resaka fiara izay hatrany mihevitra ireo vahiny fa ratsy ny lalana eto Madagasikara ka izay no antony hisafidianan'izy ireo fiara tsy mataho-dalana rehefa manao fizahantany izy ireo eto amintsika. Fanadihadina. Ny volana aprily ka hatramin'ny volana oktobra no vanim-potoana tena isiany mpizahatany eto Madagasikara ka ny 570 isan-jato dia vahiny avokoa. Arakaraka ny toetry ny andro any amin'ny faritra Hotsidiana kosa no tena mamaritra ny fotoana hatongavan'ireo mpitsidika. Raha ny tamin'ity taona ity dia ny faritra andrefana misy ny tsinginy Bemaraha no tena be mpifidy. Ny faritra avaratra ihany koa dia manomboka tian'ireo mpizahatany noho ny fahavitany lalana. Io aloha dia mahagaga fa dia 4 foana no vedavin'ny olona. Mihevitra ny olona hoe mbola ratsy foana zany ny lalana eto amintsika na dia efa azo andanan'ny tomobila tsotra daholo ihany azy io le atao hoe le circuit touristique tena tsara reny tena mampalaza ny Madagasikara zany. Fiara iray ka hatramin'ny 5 eo no hofain'ireo mpizahatany ao anatin'ny herinandro amin'ny agence iray. Samy manana fepetra ampindramana ireo fiara izy ireo, saingy amin'ny ankapobeny dia miankina amin'ny halehiben'ny fiara sy ny hatsarany, ny toerana le, ny tena ampiasain'ilay mpizahatany ary ny fotoana indramany azy ny ofany. Ilay zany tsy mampanofa tomobila hoe andefasana zao tsy maintsy miaraka amin'ny guide zany. Dia tsy maintsy miaraka amin'ny chauffeur le izy dia ny assurance mazava ho azy. Arakaraka le apetraky le client ka ohatra na koa le client de berline na ohatra ny ilainy mandeha circuit izy mandeha ny lalana ratsiratsy dia mila katikatra. Manomboka amin'ny 2 hetsy ka mahatratra hatramin'ny 3 hetsy ariary eo ny ofana fiara tsy mataho-dalana miasa iray andro. 5 andro ka hatramin'ny 1 volana kosa no fe-potoana hanofana mpizahatany azy ireny. Tato anatin'ny 2 taona nandraisana fepetra manokana ny ora hitondrana ireo fiara ireo. Ny atoandro aloha tsy dia maninona fa mandeha ala zany tsy mety tsono mihitsy. Eny ataontsika hoe herintaona 2 taona teo ngamba izay. Inona no anton'izay? Le toetra rà misy eto amin'ny firenena zany. Ny fampiankina amin'ny resaka fandriampahalemana ny fahatongavan'ny mpizahatany izay ankina ny asan'ny mpampanofa fiara toy izao. Andrasan'izy ireo ny ivahan'ny olana politika eto amintsika aingana ahafahany mivarotra araka ny tokony ho izy an'ireo toerana maro mahasarika mpizahatany eto amintsika. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray, ny volana tsona no efa nisy fahatarany ny fandraisan'ny karaman'ireo mpiasa-pandraharaha eny anivon'ny anjerimanontolo. Nalohan'ny université aloha izany mba hitsinjovan'ireo mpiasa, saingy mbola taraiky ihany izany tamin'ity volana ity ka dia nantanteraka hetsika fampahafantariny ireo mpiasa-pandraharaha ireo androany fanadihadina. Nantanteraka fivoriam-be izay miendrika fitokonana fanairana ny mpiasa-pandraharaha teo anivon'ny université n'Antananarivo androany. Ny fahatarana 10 andro ny fandraisan'izy ireo ny karama ny volana Jolay no anton'izany. Amin'ny ankapobeny tsy nisy ny asa afa-tsy ireo mpiandraharaha. Ilay voatsotonga ny karama dia natsahatra ny asa ny mpandraharaha université dia nanao fivoriam-be teo amin'ny esplanade. Mpianatra fiche abatsy amin'ny fandaovana inscription dia nefa ny miditra zareo migrefy, mpandraharaha migrefy. Nefa rovina ny farafanan-terina anazy io? Rapitso. Dia tsy haiko hoe Ny fiadinan'ny université no nikarakara ireo atota taratasy mahakasika ny karama mpiasa-pandraharaha. Tsy antony miankina amin'ny université arak'izany ity fahatarana ity. Ary mariko eto anao zany fa ny fitarozahany atota taratasy dia tsy avy ety amin'ny fiadidinan'ny université n'Antananarivo mihitsy na ny volana Jona na ny volana Jolay fa noho ny fitokonan'ny mpanamarom-bola mpanjakana. Mitao zany no nitompy ny dossier rehetra ka naverin'izy ireo tany amin'ny ministère ny enseignement supérieur no izay fitokonana izay no nahatonga ny fitarozahana.
Araka ny fandaminana teo anivon'ny Université Antananarivo sy ny fanarahana ireo atoto taratasy rehetra mahakasika ny karama dia ivoaka raha-pitso amin'ny 1.20 ora ny bon de caisse any amin'ny université. Iverenantsika kosa ny lafiny fizahantany, mpizahatany malagasy ny 5.900 lina sy miaradia amin'ny ofisy pirenena misahana ny fizahantany eto Analamanga amin'ireo fitsidiana toerana samihafa natao tamin'ity taona ity. Nandritra ny randonnée 1.20 vita hatramin'ny fiandohan'ny taona 700 ireo mpizahatany, farany teo teny Angavokely nandehanana tongotra fanadihadiana. Ny tongotra izahantany iray amin'ireo endrika mahasarika mpizahatany mahomby eto Analamanga. Ny sabotsy teo mpizahatany 9 no nitsidika n'Angavokely Akadimanga izay tendro ny avo indrindra eto amin'ny faritra Analamanga. 20 eo ny vahiny amin'izy ireo dia tongotra adiny 4 sasany 12 kilometatra tany anaty ala dia tongotra no ahafahana tongany. Mampicirculer ny raha be rivotra koa tsara ty. Ny tongotra lavitresaka raha ohatra hoe tanora mbola verkan'izay dia mitondra zavatra be mihitsy. Na aminay le bebe ara tena mitondra zavatra be dia be mihitsy le izy. Kanefany mbola eo ihany le vazokiana dia efa visambisy natao ny organisme rehetrarehetra dia tsy mahavita le lavabe mihitsy nefa zany mbola fahasalamana dia tena ilaina mihitsy le manonja. Indrindra en plein air ohatritsika ao Tananarivo nge feno pollution e. C'était bien mais c'était un peu long. C'était la première c'est quand on a commencé. Isan'ny mahalina eny amin'ny faritra iny ny lavabato roa antsoina hoe andavambato maizina sy andavatsongomby izay samy manana ny tantarany, fa eo ihany koa ny fotodrafitrasa antitra nanaovana trano fitoerana ho an'ireo mpitondra teo aloha toy ny Philbert Tsiranana, ary ny sisan'ny tanàna taloha ny orona tany amin'ny taonjato 19 sy 19 tany. Azo amidy eo amin'ny tsena fizahantany itony toerana itony, azo antoka ihany koa ny fitsidiana azy ireny tahaka izao. Ampahafantarana ny retour opérateur indrindra mba hivarotra ny produit avy eo sy ampahafantarana ireo touriste dia misy ny atao hoe tour de ville karakarain'ny ortana. Io misy en voiture, misy mandeha tongotra dia anisan'izany koa nefa ty randonnée ty. Anisan'ny hoe misy produit betsaka zany karakaraina ampahafantarana an'izay région Analamanga izay. Hatramin'izay atao hoe efa 5 taona mahery zay karakarana randonnée sy nanaovana tour de ville tsy dia tena nisy ny hoe naratra. Ny vero mbola tsisy mihitsy fa rehefa fivoahana ohatran'izao dia ireo mpandeha ireo dia assuré daholo, misy assurance zany izy ireo. Hatramin'ny fiandohan'ny taona mpizahatany 700 nefa nitsidika toerana 1.20 toy izao teto Analamanga tato anatin'ity hetsika ity. 720 ny vahiny ary 570 ny malagasy. Tour opérateur 20 sy mpanao gazety 7/10 no nanaraka akaiky izany. Mbola misy randonnée sivy tahaka izao atao hatramin'ny faran'ny taona. Eo amin'ny pejy ny fampandrosoana eny ambanivohitra, tany domondoza ny tany fambolena 20 hektara eny amin'ny kominy Tosy Ambavatokaneny eny, manimba ny fefilo sy ny lakan-drano ny fanaovana biriky sy ny tsifisina fikojakitsana. Sahirana ny tantsaha amin'izao fotoana izao ary manao antsoavo fanadihadiana. Raikitra ny asa tana maro, asa an-tsitrapo fa tsy misy vola, miankina manaina amin'ny fahavoazana, fefilo sy lakan-drano miantoka ny fampidiran-drano sy tokony hiaro amin'ny fiakaran-drano iveloman'ny tatsahana rivony ety Ambavatokana sy Tosy ary manodidina no rava na marefo hatramin'ny 700 ankehitriny. Mihetsika manao izay ho afany ny vatan-dehilahy. Voatery zany izay tao anatin'ny teleherinandro tsy maintsy manao forsiany le vatan-dehilahy anarina izay tokony vitanay. Fa amin'izao fotoana izao nefa le vatan-dehilahy eto aminay efa tena kivy dia kivy koa satria efa maro ny asa tokony nataony nefa mbola angambany ampahatelo ny asa tokony atao ary izao mivita. Tany velomana, fambolem-bary sy legioma 20 hektara eo no sahirana amin'ny fampidiran-drano ankehitriny nefa fa manomboka ny asa vary. Ahina tsy ahitana rano fahavaratra ihany koa anefa ny fefilo. Manampitrotraka izany ny fandravana sy fikikisana ny fefilo ataon'ny mpanao biriky. Ary ty taboaka rano Société dia hitairan-dava misy fiantsoana vonjy isaky ny matetika rehefa tonga ny fahavaratra satria misy fanamboarana lehibe tokony atao eto amin'ity vavarano ity. Ary tsy vitan'izay ihany fa ny lakan-drano sy ny fefilo dia misy fahasimbana lehibe noho ny asan'ny mpanao biriky dia betsaka ny fahasimbana na ny kanaly publika zany na ny digue publika noho ny fampiasana sarety sy fangalana rano-tany ao anatin'ny tatatra.
Ivondrona ny tatsa eny Aparaiky Andotanjona manao antsoavy mba hijerena akaiky an'ity olana ity. Miantso an'izay malala tanana ho an'ny fanjakana ho an'ny ministera fambolena indrindra. Tsy faritra tokana ihany no tratran'izao fahasamban'izao raha sanatria misy fahavoazana na fahavakisana ity fifolo ity fa dia miainga eto amin'ny commune roa fanakaiky dia ambavahaditokana sy tosy zany ary miatraika hatrany Ambohitsimanjaka mihitsy ny fahasambana ary mety hitondra-drano an'limba trano maro mihitsy aza raha sanatria misy ny fahavakisana. Hain'ity ora manonja ka dia mangataka ny indra fosiny famindraponareo rehetrarehetra zay mba hiaraka tanana miara-mandray ary tongotra miara-mamindra aminay vahoaka madinika indrindra fa ny eo anivon'ny fambolena. Ity lemaka ity izay mamokatra vary tsy latsaky ny 7 taona isaky ny hektara isa-taona ary mamokatra ny apahany betsaka amin'ny legioma mitondraka eny amin'ny tsenana Antananarivo ihany koa no antom-pivelomany 520 isan-jatom-ponina eo amin'ny komina manodidina. Eo amin'ny lafiny fananatany kosa indray mba hampitomboana ny fahaiza-manao ny mpiasan'ny birao ifotony fananatany na ny guichet foncier fa eo ihany koa ny soroan'ireo olona matety pitranga eny anivon'ireny bifa sy ny birao manokana na ny bureau spécialisé no antony atrikasa ho an'ireo mpiasan'ny birao ifotony fananatany nanomboka androany ka mifarina rahampitso. Misa enina amby 20 ireo bifa eto Analamanga ka samy voasolo tena avokoa fanatetiana. Ny tena olana matetika hita dia ilay fifanitsahana amin'ny karatany sy ny titre na any amin'ireny karatany sy ny domaine public ireny. Reny zany zao no ezahana renina mba tsy hisian'ny olana izay voalaza matetika hoe misy olana eny amin'ny tribunal momba ny tany dia miezaka tsika manena an'ireny amin'ny fanaraha-penitra sy fanarahan-dalàna ny karatany izay avoakan'ny birao ifotony fananatany sy ny titre avoakan'ny sampandrarahany fananatany. Ny olana kely ihany koa dia ny tsy fahampiny ny fifanankalozam-baovao. Io koa zany ny tena lesoka satria lasa misy tsy fifandrindrana amin'izay fifanankalozam-baovao zay dia miezaka izahay mamerina na mampisy an'izay fifanankalozan-kevitra izay. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray raha faharesena hatrany hatramin'izay nampalaza ny baolina kitra malagasy dia efa manomboka misongadina kosa ankehitriny ireo silofo dimbin'ny ala tena mahay ity taranja ity. Iray amin'ireo tanora malagasy vitsy hitan'ny kluba vahiny tafe ao amin'ny tana formation izay anainga tsy ho ela ho any ivelany. Nanaiky nandray ny mpanao gazetinay miaran-tsorandria mananjara izy androany fanatetiana. Jamana maefa faly ery Ferdinand no anarany fantatra amin'ny solona anarana hoe tafe. 20 taona ary mirefy 1 metatra sy 70 milanja raika amin'ny 70 kilao izy irakiraka voan'ny club tana formation misy azy. 12 taona ny lomanosana tanatin'ny tontolon'ny baolina kitra ny lehilahy ary voasafidy andrafitra ny ekipan'ny RC Lens any Frantsa amin'izao fotoana. Toko hoe zava-dehibe tamin'ny ezaka izay efa natao hatramin'izay satria valy ihany zany ny atsembohana sy ny asa tsara anazy hatramin'izay kanefa tsy vitatreo satria zavatra mafy be miandry any dia miezaka manoma tena manomana saina indrindrindrindra dia miezaka manao tsara foana. Mbola kely tafe dia efa nitia baolina ary tsy nilalao kilalao afaka ohatr'izany izy. Fa isaky ny anniversaire zany io dia vidianako baolina foana anniversaire dia baolina dia fantatro hoe ho alefako hanao baolina mihitsy zany no tao an-tsaiko hoe lany hanao baolina. Betsaka nefa nidingana lalofana voatoto tamin'io tanjony. Mbola kely tamin'izany 10 taona angamba dia nanao gardien de but tamin'izany dia niakatra U13 tao amin'ny taky dia tao amin'ny taky dia nitsanjanona kely dia niakatra U15 dia nanao USAVA dia taona nahitany tana formation anana no coupe de président tao a Betongolo zay tamin'izany nalain'ny coach Société Rasoneva dia niakatra dia tonga dia 5 taona tao amin'ny tana formation foana. Voatra tsy kelikely nanaraka an'izay izy nanomboka tamin'ny taona 2010 niditra tamin'ny ekipan'ny tana formation ary volana taorian'andro mba ny ekipa ny amboaran'ny UFFOI nanantanteraka lalao fitsapana tany Frantsa izy tamin'ny volana aprily teo ary dia voaray anatevina ny ekipa ny RC Lens ihany koa taoriany lalaina nomenjana ary. Voalohany indrindra nafinaritra anala izy satria lalao anisan'ny hoe voalohany indrindra maneran-tany ngamba ny baolina kitra dia zavatra tena tiako le mijery an'zareo mahafaty baolina foana isaky mijery dia le miandra le baolina maty iny foana ny tena tiana dia kanjo moa lasa nanao dia miezaka mampiditra dia
fakay hita hoe mahafinaritra le izy rehefa mahafaty amin'le baolina. Latokany dafe ary telo mianadahy izy ny zanaky ny ray aman-dreniny fa tahaka ny mpankafy baolina rehetra ihany koa dia misy ny mpilalao avy any ivelany ankafiziny. Ny mpilalao tiako ngambo amin'izao raha amin'izao indray dia Iniesta amin'ny Barcelone. Ny antony ny fahaizany manao ny baolina, ny fomba fitondrany baolina, ny toetsaina hoentiny manao an'ilay baolina. Dia jerena daholo ny zavatra tsara ataon'ny mpanao baolina iray izay lazain'ny olona hoe mahay baolina iny dia iny no arahana sy atao raha tafavoaka. Miezaka foana zany mamoaka an'izay. Mbola maniry no lasa lavitra koa izy ary tanjony ny tafiditra anatin'ny club lehibe any ivelany toa ny FC Barcelone. Mandidina ny €2 isam-bolana ny tokony ho karamany any Frantsa raha ny vaovao voaray tokony ho rampitso no anainga hitafe saingy fantatra androany ariva fa mety hiemotra andro vitsivitsy izany no ny resaka taratasy. Vaovao mahatsikay kosa no entina aminao anakatao ity fampahalalam-baovao ity vaovao avy any Mahajanga. Lehilahy iray nanao Ramadan no tratram-bodiomby nangalatra bisikileta atao amin'ny moskeny Tsaramandroso androany maraina. Mpino sendra ho any amin'ny toeram-pidiovana no nahatratra azy io naka ilay bisikletan'olona ary nikasa hitondra izany andositra. Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana dia fanenjena tao anatin'ny moské ity lehilahy ity ary dia ireo mpivavaka tao ihany nanenjika azy. Nentiny tany amin'ny polisy 2e arrondissement tao Mahajanga izy avy eo ary saika niara ny fitsaram-bahoaka raha tsy narovan'ny polisy tany an-toerana. Dia iny ihany koa no entina mamarana iny fampahalalam-baovao iny. Isaora ianao naraka izany hatramin'ny farany. Mbola misy hatrany ny Laratarby 034 07 888 02 ahafahanao mifandray amin'ny mpanao gazety ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM. Mametraka ny veloma ho amin'ny raha pitsindray tompoko.